mitindra iaho tandrona ranzakavola nampitondrain'Andriamanitra hafatra ho anareo fiangonany amin'izao andro krismasy zao mba hahafahatsika miazona ilay lohevitra sy targetra nefizikemako hoe tena matono nareo mahazo antoka amen. Ary ity afatra krismasy ty no azo heverina ho ivony zany afatra zany lioka toko faharoa manomboka mindiny fahavalo hitantaran'ny lioka avy tamin'ny fikaroana nataony momba ny fahaterahan'i Jesosy rehefa hamarika ny lioka toko voalohany ianareo dia zany tsy mivolaza ny lioka hoe rehefa noadiadiko sy nifotokotorako tsara ny zavatra rehetra voasoratra dia sitako ny anoratra ho anareo ho anao ry Teofily tsara indrindra efa nifotokotorany tsara ny zavatra rehetra zany hoe afa-po avy amin'ity famakina ny filazantsara araka ny lioka ty zany a ny etaeta pahalalany manantsaina rehetra satria ilainy zany sady mivavaka ampo no mivavaka an-tsaina isika mivavaka am-panahy sady mihira-tsaina no mihira-panahy ko isika ka tena ilain'ny olona afaka mikaroka mihitsy zao afatra krismasy. Ndreo mpiandriondry any an-tsaha fa maninona ny mpiandriondry no misehoany ko raha tany amin'ny mpanjaka vony mpanjaka nge ahafantatra an'io andrean'io dia avy izy anao fahefana fotsiny raha mitany entiny hoe mivavaka amin'io zaza io isika rehetra dia mivavaka amin'ny olona taoko zany natao teto Madagasikara tamin'ny andro ny fahampanjaka zay tsy tonga tany natorova tany ny tandapa rehetra dia tonga dia meloko eo anatrehan'ny mpanjaka fa zay tonga tany a dia mirava samy marina efa hitan'ny mpanjaka hoe tao dia vo mandreny zay vahoaka rehetra eran'ny fanjakany vo tonga ny andro alahady dia izy ny ampiangonana daholo manao repikondry makany ny olona dia mba makany kondry rehetra fa tsy tany amin'ny mpanjaka izy no misy tany amin'ny mpiandriondry rehefa nanadiady nangataka tamin'ny tompo ahoana ny fomba ahafahan'ny olona mahazo ny tsara hoe ny mpiandriondry no fidinao dia miverina kely makany amin'izay ifidianana zay ho mpanjakan'ny Israely ndray andro zay Samoela voalohany toko faha 12 nentina anakeo anatreny Samoela avokoa ny zanaky Jese rehetra dia tonga teo daholo ny zanany afa tsy anankiray monjy zay tsy manandra raha afaka ampanaovina azy tsy misy fa raha dia ilana azy firy fa nasaina ny andriondry rehefa hijery azy nareo any amin'ny Samoela voalohany toko faha 12 andiny faraky 12 zaza kely zazalahy kely vao maitso volo izy io Davida mpiandriondry ny raharaha tamin'izany manko a no hoe miandriondry dia sady asa ikaraman'ny olona mihitsy io no ohatrany hoe fametrahana ny olona zay tsy manao raharaha tanànao tananao miandriondry raha atao miteny tsotsotra mora raisina dia hoe ny olona tsotra dia gens simple tsy manana zay gradiny tsy manana zay inona hijerena azy fa dia olotsotra any tomponao maniraka ny anjeliny amin'ny voninahitr'Andriamanitra manelakelatra manodidina azy ireo tany an-tsaha no mialina hoy ny soratra masina any an-tsaha io a no fotokevitra io ny farisendahatra tamina mpianatra anareo raha mba milaza an'ireo havatsika
milaza an'ireo namatsika any amin'izay misy azy any an-tanàna any any azo mba atao hoe aiza any any mba-vohitra voambolana tena nanetry atsika nomeny olona atsika zany any mba-vohitra hainareo zany aty atendrom-bohitra tadidio fa tsisy olombelona avy de teto fovoany teto miakatra avy any dolo raha milaza ianao fa any ambany vohitra dia ianao zany any ambany vohitra satria ianao avy any keo izy anareo tsy avy any hoe za pastera avy de teto ny razambenay tanàna tsy nisy ngety taloha nangorona avy tany am'izay sisiny tany any telombohitra 2010 dia nakarana nakety ny vahoaka raha i Madagasikara na raha i Antananarivo nresaha dia aza ampiasaina amin'ny fifandraisantsika amin'ny fifampiatsotsika amin'ny fifampiresantsika amin'izay fihavanantsika zany fiteny hoe any ambanivohitra zany ino voambolana ampiasaitsika any an-tanàna e avy any an-tanàna reny ry any aminay reny sitrany olona mba mahatsiaro mahazo raina voatondronao hoe avy any an-tanàna fa tsy any ambanivohitra ny filazany tsara ety manondro avy aiza any antsa any amin'ny sokajiny biby ny antsa zany amin'ny biby noana mba miangavy anareo aho hianatra kely krismasy zany mianatra fa tsy hoe mieritreritra gisy na mieritreritra votsoloza mianatra zany io any fototra eo miantra ny finoantsika kristianina avadi kely ny baibolinao ny Genesis toko 2 raha misy tsy mahita Genesis zany dia fa aprimo baibolinao dia ndana mody sangisangy zany anaka sao dia edy mitsangana io dia mody tokoa ianao eo anazy toerana tsara io Genesis toko 2 ampitahaina ny 17 sy ny 7 zao ny 17 ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary ny fofonaina ny vavorony dia tonga olombelona izy zay ny 17 ny 17 ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby sy ny vorona midina tsisy voalaza hoe dia ny fofonaina mahavelona koa ny vavorony tsisy n'izany ao dia rehefa vetehanao a dia rehefa manakaiky anao raha misy saka olonareo raha tsisy dia alika kely eo tokotany sa le ao an-trano fa misy koa ny alika mahazo salon fa ny olona tsy mahazo mipetraka any fa ny alika ihany makany fanta misy fofonaina avy amin'ny vavorona izy ireny misy ianao koa misy misy koa ianao dia mitovy zany nareo tiako ampitahaina amin'io tsy fofonaina amin'ny oronao io kory zany nataon'Andriamanitra atao mivavorona ka natonga anao olombelona zany raha teny tsotra maha-kristiana dia hoe nomen'Andriamanitra ny fanahiny ny olona dia tonga olombelona io fanahy nomen'Andriamanitra atsika no hifandraisantsika aminy maha olombelona atsika fa rehefa tsao io fanahyn'Andriamanitra io tsao io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io religion ny finoana an'Andriamanitra dia biby ianao ary misy olona tokoa tsy mifandray amin'Andriamanitra dia izay natonga an'Andriamanitra any an-tsaha izy nandeha any amin'ny toerany biby izy mimity mba hamonjena zay olona any anatin'ny toerany biby any miainga avy any tolo zany ny olona aloha avy any amin'izany maha biby azy zany
vangin'andriamanitra dia omeny lay fifandraisana religion tsy vavahana tsy fandraisana amin'andriamanitra dia tonga olombelona zay fanamangin'andriamanitra atsika anomezany atsika zay fanahy ny fandraisantsika amin'izay zay ny famonjena tonga olombelona isika dia tonga tany an-tsaha toeran'ny biby tamin'ireo olon-tsotra tsy manana zay isokajina azy akory mpiandrindry andriamanitra naniraka ny anjery ala eo an-tsaina tsara olon-tsotra tsy misy zay everana azy anjery miotra lavitra noho ny olombelona reo namaky ny hebreo sika tsy sika olombelona no nampitahainy tamin'ny anjery fa izy raha namaky anareo fa navelanareo maky teo fotsiny zanako fa nareo tsy mijery akory fampitahanany kristy sy ny anjery kristy any zany no azo nampitahina tamin'ny anjery sika olombelona tsy manana zay ampitahanantsika amin'anjery akory any anjery miara-monina amin'andriamanitra fa isika atia tamy fa io anjery io mihitsy no irahan'andriamanitra midina nakao amin'le olona tsotro indrindra ilaza aminy hoe indro teny somafaly no ambarako aminareo misy fotoana sika nianatra momba an'io fanambarana io zay sarobidy amintsika kristianina ny mandray mahazo zany fanambaran'andriamanitra zany ny filopirenena amin'ny firenena anakiray raha manao fanambarana efa niezinezina misy ny toerany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka mainka fa fanambarana avaiza avy amin'andriamanitra indro manambara vaovao mafaly aminareo ao andino hoy ny anjery ina le vaovao mafaly resaky sika ina le vaovao mafaly hitatsika amin'ny soratra masinao mpamonjy niteraka ao anareo andio sonareo ny soratra masina mpamonjy niteraka ao anareo andio dia kristy tompo io ny vaovao mafaly mpamonjy ny lioka toko voalohany ary amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo ery no namerina tamintsika amin'ny alalan'ny filazantsara io anarany mpamonjy niteraka ao anareo andio io mba raisokely ho famonjena na dia ny saitsika fotsiny aza io avilivilin'ny olona ny rehetrarehetra io mba hahay mamaly rehefa misy tonga miteny aminareo ao lioka matio toko voalohany ny andininy fahiraiky amin'ny roapolo tsy maninona dao vakina ny andininy faharoapolo fa tsy mahafaty antoka mamaky soratra masina matio ray roapolo raiky amin'ny roapolo fa raha mbola ny sainy zany josefa indro nisy anjery ny tompony seho tamin'ny nofoka nanao hoe ry josefa zanaky davida aza matahotra mipakatra ny marivadinao fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Yesoa fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany izy ano anarany zay le tiako mba ho azo nareo tsara ho faliteny aman'olona miteniteny foana aminareo any hoe nareo mivavaka amin'andriamanitra diso ny andriamanitray ny anarany Yesoa any anareo zany jesosynareo zany zany jesonareo zany any anay Yesoa io izy ilazany Matio io teny hebreo zany Yesoa zany tompoko tsy teny gasy zany
zany fotsiny iraiirainy indrindra mory Cohen fa tika teny hébreu ny anarany Jesoa Yeshua ary midikany rehefa adika amin'ny fitentsika dia hoe Jehova no mpamonjy tsy Andriamanitra hafa akory io tsy hoe manompo sampy akory ny kristianina tsy hoe mivavaka amin'Andriamanitra hafa akory ny kristianina fa mivavaka amin'ny Jehova ilay mpamonjy. Tia misy fanazavaty-saina ho an'ny rehetra mba mahazo tsara n'izany fomba fiasan'Andriamanitra izany. Hoy ty mpampianatra ty raha te hiresaka mivitsika ianao dia mivadia vitsika dia ianao miresaka aminy manano langaziny ireo raha te hamantatra ny langaziny ianao asio siramamy na asio menamenaka kely tokotany eo dia sy makeo ny vitsika vao mahita ninny anankiray dia lasa izy miresaka amin'ny namany ahoana fomba fampiresahany dia antenina kely iny fotsiny ampitaina amin'ilay anankiray ny fanelo dia iny tongony mandeha ny vantozy iny dia iny no arahan'ilay anankiray na eno any fofony tamin'ilay antenne dia tonga an'izay le langaziny vitsika fa iny le zavatra ataony makao amin'ny antenne iny tsy hainao midika tsy fantatro ozy indrazay fa raha tia fantatry iny ianao dia tongava vitsika hoy le mpampianatra te hifandray amin'ny zaza ianao aza dia ohatra hoe PDG ianao dia avy ianao zany miresaka amin'ny zaza ma PDG dia vola zavanarena tsisy afatra voaray ny zaza eo fa mila midiny ianao tonga tahaka any zaza dia miresaka aminy naina anao dia izy anaoko dia lasa izy milalao miaraka aminao satria nao nanaiky tonga zaza ary zay io ataon'Andriamanitra te hiteny aminao olombelona izy dia nanao olombelona tonga amin'olombelona izy zay milan'Andriamanitra ny hoe tsy maintsy tanteraka ty ambaran'irika ty hoe fa mpamonjy miteraka ho anareo an'io tsy maintsy teraka hitatsika maso ilay mpamonjy mba ahafantaratsika azoatsika ary noraisatsika ilay tenin'Andriamanitra amonjenatsika dia miteny amin'izay izy raha niteniny any an-danitra ny fampitenenany tamintsika dia tsy azotsika koa nyresana fa ny fitenitsika olombelona dia tenenany isika dia azotsika ilay afatra azotsika ny tian'Andriamanitra atao azotsika ilay natongavany tety aninona amin'izy avy ao atsara ao amin'ny alina ilay aizy kitroko zao tontolo zao ty zao tontolo zao feno fahotana rakotry ny aizy ny fahotana ty midina nakao Andriamanitra dia miteny amintsika izy anavitra atsika amonjy atsika hiala atao amin'izany aiziny zany enenge zany krismasy any araka ny ilazany Jaona azy Jaona toko voalohany zao ny krismasy araka ny Jaona toko voalohany diny voalohany tamin'ny voalohany niteny ary niteny dia tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary ratsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia iray azy izy no nisy am-piainana zay le fofonaina mavelona ary ny fiainana ny fanazavana ny olona satria maizina zao tontolo zao ary mazava dia mamirapiratra amin'ny maizina fa maizina tsy nandray azy ty zao tontolo zao ty maizina dia tonga ilay mazava tonga Andriamanitra Jehova ny mpamonjy ndaisy ny olona ve tsisy nandray azy
zany mbola tsy maintsy torina ny filazany tsara misy olona mbola ao amin'ny maizina ary tia ny tena sarotra indrindra mialatsiny amin'izay monina tia manodidina amin'ny fiangonana mifanolobody rindrina amin'ny fiangonana rehetra misotra mora azo indrindra manko dia zao no anazavana azy ireto a tsy jiro manko reto fa ny jiro taloha dia misy tongony avo be zay eo le afo mirehitra ao anatin'le bokany kely iny a misy petrôle ao dia mirehitra somary manentona zay izy inona ny tsapanao inona ny hitanao efa mirehitra jiro eo manodidina azy eo a maizina maizina fiteniny tolo azy hoe maizina potosiny jiro mazana ho a ny olona mipetraka manoritra ny fiangonana zany hoe tena fanilibodyrindrina ny fiangonana tsy miditra fiangonana ny olona zatra fiangonana tovy amin'izany any a zatra makao am-piangonana fotsiny tsy mandray zay zavatra lazay ny fiangonana aminy fa ny olom-baovao sofina vaovao iny izy mandray iny tonga dia mandray satria vaovao be aminy izy fa le sasany a tovy amin'ilay fanaon'ny saobakaka mivoaka ho ny tompoko ny plaza fa hipoka ny vato e dia mamaly ny saobakaka akakeo hoe kemareko dia mameribera ihany mpiantso hoe hipoka ny vato e dia mamaly ihany ny saobakaka kemareko fa ny teliny tsy antsotsony fa pa vaky ny kibon'ny saobakaka maty ny saobakaka zany ny olo izatra mandray fotsiny tsy mandray zay ambaran'ny fiangonana olona maizina pototry ny jiro ary ny aizina tsy mandray azy kazaza misy an'izay hoe zatra miaina zany mahatonga anay a mikaroka zay fomba fahana mampita ny filazany tsara eo amin'ny fomba samihafa sao ianao mba tsy zatra sao ianao mba taitra ka andray ianao anatin'ny miaizina ianao tany aja misy na tompony tondra mazava manjely ajelatra tamin'ny alalany anjely nyraisin'ny mpiandrony ve zany afatry zany eny no raisiny zany vonandreny afatry ny anjely izy toy izy ny tantara efa makinareo miazakazaka rety mpiandrony reto oizy izy io dia hoaniny amin'izay anambaran'ny anjely nanambaran'ny anjely azy hoe any an-tranon'omby makany nde ijery anday zaza sady ny antsoantserany tanàna tao iza zao zava-baovao zao fa nolazay ny anjely taminay fa teraka lay mpanjakany jiosy ary ao ampinanambilona ny misy azy tena kany ny mpiandriondry tsy misy calcule hoe tiahona no zany avy any an-danitra ve de hoe de misy zaza o mitonga ao de lasa am'izay le gadjgadjy rehetrarehetra hoe c'est impossible oui le calculateur mais c'est impossible lanitra ve de hidina ty de tsy nandeha izy raha tsy miaino an'ilay afatry ny anjely fa izy tsisy kajikajy vonandre de lasa izy aiza moa lay teraka ho mpanjakany jiosy hoe ny maky mpiandrondry olotsotra reo ave ndray maky manampahaizana be raha atao zany hoe mpiandrondry baky tsy mainininy nambaran'andriamanitra taminy vaovao fa nafantatra koa ny maky olona manampahaizana mpandinika ny lanitra ce sont des astronautes mais non pas des astrologues aza fangaro mahiteny frantsay nareo ny astrologue manao science logique logos parole
mikarakara mandinika an'io dia lasa ivavany le farandray astre fa ny astronaute mandinika ny lanitra zay afatra io a no raisy no aty amin'ny fiainana io ny maky fa nahita kitana teny amin'ny lanitra teny atsinanana dia nanondro taminy hoe ariky amin'ny tranon'omby ire le zaza fanena tao zany a izy mpiandriondry sy ny maky raha olona somary tahaka anareo reto maky reto dia nyroandro mpiandro ijinana atao nareo aty zay ny lazan'ny ankitana an'io hinana atao nareo aty de mandeha ary misy manao zany zay ny mibedesako anareo sany nanambatambazako anareo teo hoe aza miady anao makaty am-piangonana izy asa mifampiary betibety zany fety ve dia ifampibetibety hitady ny tompo ve dia lanareo mandeha aza mipetraka eo fa zay hipetraka eo saky anao zany le maly hatsy nanao zany izy miaraka 14 zareo a miarana hita le zaza voateraka fa mpamonjy ny teraka ao anareo an'io dia Kristy tompo tiandro krismasy teo isika no anateran'Andriamanitra famonjena ho atsika tsirairay sabatan'olona c'est un salut individuel ho an'ny olona tsirairay dia anjara ny tsirairay ny mandray zany afatry ny anjely zany za zany zao eto mba maka toerany ny anjely na dia tsy angélique ary zao je suis pas du tout angélique fa ny rain'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonana indro vaovao mafaly ambarako aminareo fa mpamonjy ny teraka ao anareo an'io ao an-tanàna ny Davida zay mahataranaky Davida azy moa dia Kristy tompo eto ampamaranana n'izany afatra zany sika no mila mianatra avy amin'reto anjely mila mianatra avy amin'izany teny zany izy le teraka Kristy Kristos Masia iraka avy amin'Andriamanitra io natao ho tompo ho tompoiny io na ilaza aza ny tompo any amin'ny Efesiana Filipiana toko faharoa hoe ny Marka toko fahafolo andimy fa 5:20 hoe fa tonga zanak'olona tsy mba ho tompoina fa hanompo dia natao ho tompoitsika ny Andriamanitsika olona manaiky handohalika eo anatrehany ny forotra zany olona manompo an'i Jesosy Kristy zany fitentsika tamin'ny fitentsika farany olona manino izy io padiny paster tamin'ny alahady tsatra fa tamin'ny alahady efa lahy efa ela be fa tamin'ny heritaona olona manina le olona aminay rehefa manatra ny tompo manetsy tena manatrika ny tompo zany manetsy tena ary miendrika tsotra sy fanao ny fiangonana indrindra amin'io zao ataon'ny anjely zao manetry tena reo anjely reo izy manao an'io inona nataony anjely izy le tonga anatisa iny jem nanino izy reo niderany tompo zany ny fanetretena tsara indrindra tandrify atsika dia nino dia vonahitrany amin'ny afo indrindra ho an'Andriamanitra manandratra an'Andriamanitra zany olona manetry tena zany tompoko amin'ny fiainany manandratra an'Andriamanitra ao anandre zany manandratra an'Andriamanitra teny fotsiny alleluia dia amen aina tompo dia vita ary iny any no makararary any ty kristianity ny molony ny teny hoe tompoko tompoko ny molony menao io patsapatsaka sonina mihitsy Andriamanitra tompo fa izy
tant que tel io olona hitanao io tsy manaiky an'andriamanitra ho tompony io izy ihany ny mpanjakany izy ihany ny tompony zay tiany atao misy teny voalazan'ny président synodalitsika zay tany amin'ny fotoam-pivoriana anankiray zay atao dia zay tiany atao ihany no atao marina ho azy zany ary zany mihitsy zao atao zao enga mba any am-piangonana any dia ny mpanompon'andriamanitra manana andraikitra amin'ny firenetsika ireny krismasy ny andro mino aho fa mba any izy ireny zao engany raha tsy hoe lasany amin'ny filazana tsy ndray hoe krismasy ndraiky dia fivavahany mahantra fa ny mpanakarena tsy mandeha amin'izany hoy ny sasany dia zareo tsy mandeha engany mba ho tonga any mba ho na dia farafakely dia fahazaran'ny olona hoe na dia tsy tonga aza mandritry ny alady 2 taona farafaratsiny tsy lazaiko le teny tsy tianareo iny mba tonga amin'ny krismasy dia mba isan'ny manao zany zany reo tompony andraikitra amin'ny firenenindreo any am-piangonana dolo izy rehetra dia mandreny zao afatra zao ary zao afatra zao nolazaina azy any am-piangonana hoe ny olona zay manaja an'andriamanitra manolotra an'andriamanitra manome voninahitra an'andriamanitra dia manaiky azy amin'ny ataony fa andriamanitra nidina avy any an-danitra noho ity vahoaka ity mivonjena andriamanitra niala tany amin'ny voninahiny rehetra midina olombelona hamonjy itsika ka zay olona manaiky an'andriamanitra dia manino raha azonareo misy logike d'idée manina ny vahoaka mamonjy ny vahoaka olona manaiky an'andriamanitra mira mamonjy ny vahoaka raha manana andraikitra amin'izany izy ka zany fanatreteny zany sosotry any zay ritelenareo ny olona ry amin'ny fanitritaka amin'ny famono ny ray aman-drenitra eto Madagasikara mamboly azo dia izy ndia ain'olona maty amin'izany ampitovinao sa ambany nomin'ny azo zany ty olombelony ty aminao tamin'ny ray makara ny olona ry mifanitritaka maninona izy any anaty ala miaraka amin'ny gidro zany hoe ianao zany gidro aminy tsy manery teny zany voninahitra any amin'ny afo indrindra ho an'andriamanitra manaja an'andriamanitra manaiky an'andriamanitra manandratra an'andriamanitra manome voninahitra an'andriamanitra zany olona manetry tena zany anjely aza hoa zay tsy azo mitaina amintsika olombelona midina niorakoraka ny azo nanome voninahitra ny tompo tokony anarantsika koa zany ome voninahitra ny tompo tamiteraka efamonjeny io tamiteraka efidinan'andriamanitra ho olona io mpamonjy niteraka ho anareo an'io dia Kristy ilay ho tompoiko mandrakizay amen.